fananganana, tonga fanasitranana, tonga famonjena, tonga vokatra ampijoro anay araka ny sitrana. Jesosy io, za mino androany hariva fa izay rehetra andray ny teninao
Asiany amin'ny endrika eo ny fifaliana. Dao tsika tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra mifotsika manontolo anofaofa ny tanantsika any amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra mifotsika rehetra. Sokafo ny vavanao dia akasitrao Andriamanitra, teneno Andriamanitra hoe misaotra indrindra fa nitahianao avo nanomboka ny taona, narovanao avo nanomboka ny taona, mandraka androany fantatry fa famindrapo avy aminao no mampijoro ahy. Izay rehetra manam-pofinaina ka nomena Andriamanitra tombonandro nahatsiaro fa Jesosy no natoy izao azy. Ahofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Mideraha ny tompo dia mitsikika ely ao anatin'ny fonao ao. Asehoany amin'ny endrika eo ny fifaliana fa manana ianao manana an' Jesosy. Makasitraka Jesosy eo. Misaotra andro any hariva. Fantatro fa miaraka aminay eto ianao. Aoka ny teny fiainana rehetra izay ifampizarana eto. Ho tonga fiainana ao anatin'ny fonay. Ho tonga fisandratana. Ho tonga fanafana, ho tonga fananganana, ho tonga fanasitranana, ho tonga famonjena, ho tonga vokatra ampijoro anay araka ny sitraponao. Jesosy io, za mino androany hariva fa izay rehetra handray ny teninao dia handray fiainana. Ary azoko antoka amin'ity takarivo ity fa hitondra fiainana satria aina ho an'izay mahazo azy zany ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Mitenena tompo famiananao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Mirary ianao azo toerana. Miarabantsika rehetra indray izay tonga eto amin'ity takarivo ity sady faliko manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraina avy. Androany
somarivo milohan'ny krismasy mahagaga raha pitsy maraina. Alleloia. Ary efifarana koa ty ny taona. Alleloia. Ary efifarana koa ty ny taona. Alleloia. Ary efifarana koa ty ny taona. Ary andro anankiray tsy miverina ao anatin'ny isan'andro izay andehanantsika, ny andro anankiray tombonandro men'Andriamanitra antsika. Maro ny teo amin'ny toerantsika androany fa maninona ny mbola isika no eto. Tsy hoe fanaperana ilay tsika velonaina androany, fa tombotsoa ny miaina kosa. Ahafahanao mbola mandray fanapaka-hevitra tsara, anitsy ny fiainanao, anitsy ny fisainanao, anitsy ny anatin'ny fonao, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara. Mitoro teny toko fito andininy fahavalo io ny teny aoza raiko androany hoe tsara ny faran'ny raharaha noho ny andohany, tsara ny maharim-po noho ny miavonavim-panahy. Alleloia. Ao amin'ny Luka toko farak'y ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramy andininy faharoa, Jesosy rehefa mivavaka nampianatra ny mpianany hivavaka dia zao no nataony hoe: rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao. Rehefa mivavaka nareo izy dia zao atao: rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao. Rehefa nangataka ny mpianatra hoe mpampianatra mampianarana hivavaka, dia taitra ny mpianatra satria Jesosy ny teny hoe rainay izay any an-danitra. Taloha ny mpianatra ny hevitra fa mpanompo fotsiny izy, tsy fantany hoe afaka ny ho tonga ray ny Andriamanitra, fanidina naka ny endriky ny nofo Andriamanitra tao hoe Jesosy, mba aneho eo amin'ny olombelona fa Andriamanitra dia tonga amonjy azy tamin'ny alalany nanirahanyzana ny latokana, atonga n'izay rehetra mino an' Jesosy tsy ho very fa nina fiainana mandrakizay. Tsika izany alohan'ny hivavaka, izay ny tiany Jesosy hotenenina, dia mila tsika manontany tena hoe zanak'Andriamanitra ve aho? Satria ianao tsy hiresaka amin'Andriamanitra fotsiny amin'ny maha-Andriamanitra azy, fa tahaka ny zanaka hiantsony rainy. Ianao tsy hoe rery nakamboty etỳ tany, tsy hoe voary tsotra ianao fa zanak'Andriamanitra ianao. Ianao tsy voafetra etao tany izany fa manana ray eny an-danitra. Ary ozy Andriamanitra hoe, hoy Jesosy hoe, io rainao izay ny an-danitra io dia manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra, satria amboniny izao rehetra izao izy ary tompo sy mpamorona ny zavatra rehetra. Manjaka ao an-danitra izy, ary mitoetra ao an-danitra ny seza fiandrianany, ary izy nahary izao rehetra izao, na nita maso na ny tsy hita maso. Ka ninona fahasarotana rehetra sy zava-manahirana anao reto ambonin'ity tany ity, dia ozy izy Jesosy, antsoa iony izy dia ho valiana ianao, ary anehoany zava-mahagaga sarim-patarina izay tsy fantatrao. Dika fa ny Andriamanitra io dia Andriamanitra mamaly ianao, Andriamanitra miaino anao. Nandray tsika te hametraka amin'izay fomba famalian'Andriamanitra arak'izay heverantsika, na fotoana na fisehoana na fomba fivavaka, hoe ohatr'izao ny formule vao miaino Andriamanitra. Tsia, rehefa matsapa-teny ianao hoe zanaka, miombona tsara amin'irainao, dia izy anamora ny fahafahanao misitraka izay zavatra rehetra ilainao avy aminy. Izy raha teo no nilaza ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ina ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao? Izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Eny hatramin'izany andro izany izao no izy, ary tsy misy harombaka amin'ny tanako. Miasa ka iza moa no asakana izany,
tiako fantatrao zany fa Andriamanitra rehefa miasa tsy misy masakana ary izy tsisy arombaka amin'ny tanany zany. Andriamanitra tsy azon'ny olona resena lahatra anadino anao zany, ary tsy misy olombelona eto amboniny tany na anankiray na iza ka afaka ilaza amin'Andriamanitra hoe ankalao ihanina fa tsy mety ny ataony na ohatr'izao. Fa amin'Andriamanitra na olona faran'izay ratsy azy dia mbola manantena Andriamanitra ny ovan'iny olona iny. Zany zao mahatonga be dia be zao ny jiosy mety hoe tezitra tamin'ny Saoly tamin'izy nanenjika ny zanak'Israely ny sambotra ny kristianina. Fa zao nisy mivavaka ho an'ny Saoly, Stefanina no anarany. Ary rehefa toram-bato Stefanina ka nandohalika ho an'ny Saoly izy hoe aza ataonao elona ny Andriamanitra zao, dia hoy izy Andriamanitra manaporofo mpamelan-keloko amin'ny tsorana n'ity lehilahy ity mba ahafahako miasa eo amin'ny fiainany andatsako vainafo ao an-tapon'ny lohany amerenana azy ho Paoly hitory ny filazantsara sy atateraka ny antom-pisiny. Betsaka amin'ireny olona eritreretina hoe ratsy mpandravy eny amoron-dalana ireny, olona manana anjara voatendry faran'izay tsara indrindra. Satria ry Paoly ireny natao hoe olona faran'izay nanenjika kristianina ary tsy noeritreretin'ny saina mihitsy hoe ho tonga mpilotry apôstôly ngezabe, fa ozy izy Jesosy fanaka voafidy hitondra ny anarako any amin'ny jentilisa izy. Ao amin'ny Jesosy Kristy tsy ny faratsiana hitantsika ety ivelana ny sakana tonga ny famonjena tsy ho tanteraka, fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko sy andrasan'Andriamanitra aminao tia lohalika tsika tia hiforotra amin'ny fitiavana mba ahafahan'Andriamanitra mikasika fiainan'olona zay atao hoe faran'izay ratsy indrindra ho tonga faran'izay tsara indrindra. Ary rehefa vitanao zay dia azo amboara ngezabe anao amin'ny fotoany fanenanao amin'ny Jesosy, satria zay ny atao hoe mission accomplie. Tsy tonga teto an-tany mantsy Jesosy hamonjy raha nety daholo ny olombelona rehetra, ary tsy tonga teto an-tany Jesosy hijaly sy hokapohana raha salama daholo ny olona rehetra. Ny anjara voatendry ny famonjena dia misy olona mpanota sy very tokony hisitraka izany. Noho izany tsika tsy natsoina hanamelo-tena ao anaty aty sy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola mety rena hoe mavesatra zavatra mitranga eo amin'ny tontolo manodidina anao ilana hoentina mambavaka, fa mila maharitra ianao mandohalika amin'ny fitiavana mba ahafahan'ny hafa tena miova sy misitraka izany fahatsarana avy amin'Andriamanitra izany. Indrindra amin'izao farany taona izao, izay fotoana tena hoe amin'ny akapobe no an'ny rehetra, fotoana andinitena sy heverana indray ny fanombohana vaovao hiampitana ny taom-baovao. Hoy Jesosy hoe ho amasinina ny eny anarany iray ary ho tonga ny eny fanjakany. Midika fa izao no izy mahatonga n'Andriamanitra mbola tsy tena maneho ny asany raha miantso azy sika dia izao, satria mbola tsy tanteraka amin'ny fanamasinantsika azy. Ho amasinana eny anaranao. Tsika tamin'ny famonjena nandray fanamasinana avy amin'Andriamanitra. Tsika rehefa no amasinina dia manamasina azy amin'ny fitondrantenantsika sy ny fijoroantsika eo amin'ny sitrapony. Zay no mahatonga ny communion na ny fiombonana amin'Andriamanitra tena nisan'ny sekoly faran'izay tsara indrindra sy raitra indrindra ny fiarahana amin'i Jesosy. Io no nataon'i Jesosy farany indrindra, communion. Talohan'ny alina izay namadiana azy izy dia naneho ny endrika maiky no ao anatsika sy iombona aminy. Zao tadidio ny kristianisma tsisy communion na fiombonana dia tsy tanteraka eo amin'izay zavatra pratika ny atao hoe tenin'Andriamanitra velona natao iainana. Satria Jesosy zao no atao ho fahatsiarovana. Dika isak'izay matsiarotsika ny Jesosy dia matsiarotsika ny asa famonjeny sy ny fiombonantsika aminy. Satria izy Jesosy reo zavatra rehetra ilaitsika eto ambonin'ny tany na inona dia ninin'Andriamanitra nampitoerina ao anatin'ity fahamarinana anankiray ity. Raha miray amiko ianareo izy ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ataoko tonga aminareo zany. Rehefa antsony izy dia midina miaraka amin'ny fahefany sy ny fahaiza-manaony, ary izy laza fa midina izy miaraka amin'ny fanjakany. Mamasina ny eny anaranao vao tonga ny eny fanjakanao. Zany hoe rehefa nao amasinitsika izy dia midina ao anatintsika izy, miasa ilay fanjakany ao anatintsika. Tadiov'Andriamanitra tsy hoe maniraka anjely, fa izy mihitsy midina
ary efa midina mandriamanitra azy izy dia tadidio voafeny zavatra rehetra fa maninona ary tsika zany nisy tona mivavaka ohatra mbola tsy retateraka hoe mamaly andriamanitra ohatra misy tontsika miantsoantso ihany fa ohatra mbola tsy tena manapahatsapana profita maso mivangana hoe tanteraka amintsika ijaona tonga di mifolo ny andiny mifafito ny antony a dia tsotra mbola tsy feno a tsy tanteraka amin'ny fepetry ara-piombonana anomezanao lanja ao anatinao ny fahamarinana ny teny izay voarainao amaritra ny fijoroanao ara-piombonana sy firaisana amin'andriamanitra jesosy ry havana tsy mandangy izany ozy izy raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo tsy napetraka andriamanitra ntsony ianao zany angataka hoe zay sitrapono ho fa nankininy amin'ny sitrapo tianao amin'izay zavatra ilainao avy aminy ny fahafahanao mangataka sy mijoro mba andraisanao zay fahatsarana rehetra avy amin'andriamanitra tokony anao satria ozy izy jesosy ao ambadiky ny fiombonana sy firaisana amin'ny ten'andriamanitra dia tsy angataka zavatra ivona ny sitrapony a mandrakizay ianao dia ozy izy ny jaona voalohany raha magnataka zavatra araka ny sitrapony sika dia maninona miaino izy alleloia zao le izy misy hery ao anatisika ary io hery nomen'andriamanitra antsika io dia hery a anovantsika tena hoe hiaina amin'ilay fiainam-baovao Luka toko voalohany andininy fahavalambin'ny folo amin'ny Luka toko voalohany andininy fahavalambin'ny folo a zao voalaza ny tenin'andriamanitra ny anaran' jesosy ataoko ohatra amin'ny andininy faharoambin'ny folo ozy izy tamin'ny fotoana io Zakaria zany niona tamin'ilay anjely dia ohatra zao fisehoan'ilay izy vao nahita an'ilay anjely Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra taitra Zakaria dia raiky tahotra izy dia amin'ny andininy fahavalambin'ny folo a ary io Zakaria tamin'ilay anjely dia rehefa avy niteny zany ilay anjely ao aloha hoe anambady anananaka ny zanaka ny vadinao Elizabeta ozy izy rehefa enim-bolana amin'izao le izy dia ozy izy anjely io tamin'ny Zakaria hoe ho lehibe izy efa seriny dia seriny le anjely a anambara programma amin'ny Marie amin'ny Elizabeta amin'ny Zakaria zafady momba ny Elizabeta dia ozy izy Zakaria tamin'ilay anjely inona no ahafantarako an'izany fa za efa antitra ary efa antitra koa vadiko dia le anjely namaly azy ka nanao hoe zany ozy izy ny Gabriela izay mitsangana eo anatren'Andriamanitra ary ny raha nahiteny aminao ka ilaza aminao zany teny mahafaly zany koa indro mona ianao a ka tsy hay miteny ambara-pahatonga ny andro isehoany zany zavatra zany a ho valiny tsy ninonao ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoanany ary ny olona dia niandry an'i Zakaria ka gaga no izy naharitrela tao amin'ny tempoly tena feno voninahitra tokoa zany teny zany sady mahatalanjona ny zavanisy satria Andriamanitra naniraka anjely atao hoe Gabriela iresaka amin'ny olona atao hoe Zakaria mba fantatra hoe zany hoe anjely no ny raha n'Andriamanitra iresaka amin'ny olona fa iza moa Zakaria dia mpisorona tao amin'ny tempoly izy nanao fanaty mpisoronana izy tamin'ny fotoana io a torony niditra tao amin'ny mampisorona anazy ary amin'ny anjara fisoronana zany Zakaria rehefa nanao ny asa dia naniraka anjely Andriamanitra satria olona mazoto sy manana foan'Andriamanitra Zakaria ary tia ny fanompona izy Zakaria nisy fotoana averiko indray efa ela mba nangataka izy sy ny Jaona tany amin'ny fahatanorano antitra ihany Zakaria mbola tsy tonga Jaona dia zao ny zavatra nitranga satria mahatoky Zakaria dia ozy izy Andriamanitra ny rendez-vous mpamaliko an'i Zakaria amin'izay zavatra ela nangatany ka nandisy fanantenana azy satria tsy nintsony Zakaria hoe isy Jaona zany hoe efa nampionona ny fony izy hoe tsy ho sitrapon'Andriamanitra ho azy intsony angamba niteraka zay na tonga azy niteny tamin'ilay anjely no niteneniny ahoana koa ny alalako an'izany ozy izy inona koa no afantarako an'izany za efa antitra koa vadiko zany hoe tonga dia valy boangina be a no nomeny an'ilay anjely zany hoe ny fanantenana efa zéro mba fantatra hoe zany hoe ny fanantenana zéro misy olona zany mpisorona mavita mifamaly amin'ny anjely nefa ny zavatra nahavariana ny andiny faharoambin'ny folo tena hoe précis be mihitsy le izy taitra izy nahita an'ilay anjely sady nangovotra taitra izy natahatra midika an'izay tsy zavatra hoe fahita n'ilay izy na ny tokony ho izy a
olona tokony mizatra ahita zavatra surnaturel izy satria matoa izy natao mpisorona hiditra ao amin'ny efitra masina indrindra tamin'izany anao ny anao ny fanaty-pisoronana dia olona tokony efa namaky ny tantaram-piainan'ny Mosesy izy alala fa ao amin'ny toerana io mety isy apparition na vision tampoka fisehoana vision tampoka na fahitana mety isy zavatra ara-panahy zany na surnaturel ao amin'ny toerana io fa zavatra nahavarina amin'ny 1:20 niditra tao Zakaria tonga dia tsy nanam-po mihitsy hoe eo amin'n'anjely zany fa natahotra izy atorakovitra ozy ny 1:20 dia hitanareo ny zavatra mitranga zany a izy zany mazoto manompo fa tsy mba miomana ra-panahy izy hoe ndray androany izy fisehoana zavatra hitrangotra tamin'ny andron'ny Moizy ny zavatra hoatreny eo amin'ny toerana anatanterana ny fanaty-pisoronana io zao le izy Zakaria dia tonga saina fanjely no resaka taminy izy baiboly hoe natahotra izy taitra loatra izy rehefa nyso le fahitana vision napatahotra sy nanaitra any Zakaria pisorona izy rehefa nahita anjely nieritreitra izy hoe angamba mety efa zatra loatra izy manao an'le asa dia tsy mba nisaina izy hoe izy zavatra hitranga tokoa raha tokony hoe tsy tokony atahotra izy ahita anjely fa tokony hoe tsika izy hitan'le anjely tena misaotra anao Andriamanitra fa tonga ihany ny fotoana mba nahita ohatry ny hitan'ireo olona rehetra tany aloha ahako dia re anjely nyresaka taminy tena nyresaka Zakaria zao ny zavatra ho ataon'Andriamanitra aminao a ozy izy hoe zao Gabriel izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra dia za no miteny aminao a anty fahamarinany ity hiteraka vadinao a aza matahotra ianao Zakaria fa efa nohenonana mifangatahanao efa nohenonana mifangatahanao misy fangatahana zany nangatahantsika ela be mety sy mbola mety sy voarainao le izy mandraka androany tamin'le zavatra nirinao mba ho ataon'Andriamanitra tamin'izany fa te hanahitra anao Andriamanitra te hirizo ny fanolora tena tsara ohatra ny Zakaria sy Elizabeta fa nahatoky zareo ary mijoro foana Zakaria tsy nijangajanga Elizabeta tsy niodina fa samy mijoro sy naharitra izy mivady mandra-pahatanteraka izay zavatra rehetra lazain'Andriamanitra taminy eto Andriamanitra ny teny hoe efa nohenona ozy izy efa nohenona zany hoe tamin'ny zareo nangataka mbola tany amin'ny 25 ans azy zany Andriamanitra ny efa niena fa nyvalian'Andriamanitra ihany izy nefa tany amin'ny fanterana tsy nieritreretany intsony fa efa ménopause Elizabeta vao nilaza le anjely izay tonga nidina nanambara taminy fa zay vavaka nangatahany tamin'izany efa nohenona fa ny fotoana mahaliana azy androany zanangatsy Maria amen nao an'Andriamanitra Andriamanitra zany dia manana ny fotoam-pamaliny fa tsy tian'Andriamanitra ianao anakina ny fotoam-pamalian'Andriamanitra anao amin'izay fomba tianao anerena azy amam-bavaka fa ho zavatra sy antoka dia zao ny fefarana ny zavatra rehetra ny raharaha dia tsara lavitra noho ny nanomboana azy zay zavatra dia azoko antoka zay halleloia ahoana moa fisehoan'le izy nampitondra teny Andriamanitra nampitondra teny Andriamanitra an'le anjely ary io anjely Gabriel io rehefa niresaka tamin'ny Gabriel tamin'ny Zakaria dia ozy izy le anjely Gabriel tamin'ny Zakaria zao ozy izy lazaiko anao a reto zavatra ho ataon'Andriamanitra efa programa efa vita ary le izy tsy hoe koa hoe vao hiteraka ry zareo fa efa 6 mois le kibon'ny Elizabeta zany hoe misy valim-bavaka zany efa nataon'Andriamanitra fa ianao ny tsy mahatsiaro hoe efa niasa Andriamanitra fa amin'ny fotoana isehony aminao amaliny ianao mampatsiaro fotsiny izy fa efa vita le izy fa ianao mila manao aleloia fotsiny halleloia zay ny antony tsy tokony hierikeren'ny saitsika amin'ny zavatra hafa akoatry ny fifantohantsika ao anaty communion mba fantatrao hoe fa hitan'Andriamanitra mifatokiny izy mivady reto fa tena tia manompo an'Andriamanitra ry zareo na misy jauna na tsisy jauna ndao aky hanompo tsy nankininy tamin'ny jauna tonga na tsy tonga ny fanompony an'Andriamanitra
tsy hoe nalaina izy rehefa nandefa miloka mihitsy ary izy mba ahafahany mahazo ny anjara fanompony a ahafahany manompo an'andriamanitra satria Zakaria nametraka fa na mety ny fiainany na tsy mety na misy jaona na tsisy jaona dia zavatra azo ny antoka dia zao Andriamanitra foana Andriamanitra zany hoe nametraka an'Andriamanitra eo mitoerana maha izy azy Zakaria aza vela izy fakivinany anatin'ny fonao na tonga aza amin'ny farany taona fa ny zava-dehibe raha isa velona ianao mbola misy antenaina ny fiafarana amin'ny fiainana tsy ao anatin'ny fotoana ny andrasanao fa tsy nitsangalin'ilay valombavaka fa ny fiafarana ny zavatra rehetra ao ambadiky ny fanatateran'Andriamanitra zay tiany atao satria mbola io ianao raha vita ny azo na ny ainao tsy ho lasa tamin'iny taona 324 iny a zay farana tsy ela dia vita an'Andriamanitra no mitahiry ireo zava-tsoa rehetra mbola tsy tateraka nefa ao am-pon'Andriamanitra tia no taterahany eo amin'ny fiainanao hatramin'ny farany noho izany aza vela anakana amin'ny fifaliana sy ny fisaoranao tsy tena hoe any amin'ny hafanana tsara zay vokatra ny nandrasanao nefa mbola tsy tateraka teo amin'ny fiainanao mandrakandroany andaontsika ity-tanana mafy beo an'Andriamanitra any amin'izany halleloia fa tia misy zavatra anankiray nahavariana anahako mahagaga be ilay izy ary remarika kely akaiky koa moa fotoanan'ny Chrismas dia mba ho zarentsika kely ihany ny amin'ity zavatra ity io anjely Gabriel io ihany zay ndesaka tamin'ny Maria zay ndesaka tamin'ny Zakaria namangy amin'ny Maria remarika kely ilay izy mahagaga nefa dia zao manino ny Maria tsy natahotra sy taitra tamin'ny fisehoan'ilay anjely fa ny presizeny zareo zany hoe tena ny Maria ny tsara mihitsiny ny Maria ny tsara mihitsiny fa ny nahataitra ny Maria tsy ny fisehoan'ilay anjely tsy ny fisehoan'ilay anjely fa ny teny zay nylazain'ilay anjely ndasa aloha mialatsiny fa mitetenitra antsika samy mahery amen halleloia so zany zavatra tiako a holazaina aminareo hoe enoy ene aty daholo amin'izay maso mifantoka tsara halleloia enoy ene Zakaria ao amin'ny lioka toko voalohany 20 ny fisehoan'ilay anjely nahataitra azy taitra izy tamin'ny fisehoan'ilay anjely zay ny 20 nasony hoe ary noho nahita n'ilay anjely Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra Maria indray par contre ny zavatra nitranga nahavariana dia zao Maria tsy taitra tamin'ny fisehoan'ilay anjely fa inona nanaitra ny Maria le message na le afatra no entin'ilay anjely daone ilaina fantaritsika tsara mantsy ny zavatra rehetra zay no 9 ka hatramin'ny 7 amin'ny lioka toko voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ary no niditra tao amin'ilay anjely dia nanao hoe araba ary Maria lay nasoavina ny tompo mombanao ampy hoe voata samy vehivavy ianao ary taitra loatra izy no ny teniny taitra loatra izy tsy no le apparition na le vision fa taitra loatra izy no le teny ka nieritreritra zay tokony ho hevitra zany fiarabany zany ary o le anjely taminy aza matahotra ny Maria fa efa nahita fitito amin'Andriamanitra ianao ary indry toejaza ianao ka hiteraka zazalahy ny anarany dia ataonao hoe Jesosy izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra ary Jehovahandriamanitra ny miazy ny seza fiandrianany Davida arainy ary anjaka amin'ny taranaka Jakoba mandrakizay izy ary mifanjakany tsy hanapahataperana ary Maria tan'ilay anjely anao ahoana re no atateraka izany fa tsy mahalalalay a tsy nanohatry Maria ohatra ny hoe za efa antitra ka ahoana ny ananina tsy teny tsy ampiheverana fa tonga dia hoe teny lina ny irisoana ao anatin'ilay programma anahoana re ny atateraka an'izany zany hoe tonga dia arisoa manaraka fa vononahako halleloia ary le anjely namalika anao taminy hoe ny fanahy masina no tonga ao aminao ary isery ny avo indrindra naloko anao ka ny masina zay teraka dia tao hoe zanak'Andriamanitra inona ny nahasamihafa ny Zakaria sy Maria Zakaria mpisorona piditra ny hevitra masina indrindra manao fanaty mpisorona ao an'Andriamanitra fanaty mpisoroana ao an'Andriamanitra Maria virjinikely any ambanivohitra tany Nazareta fa nividian'Andriamanitra ho vehivavy hitondra vohoka an' Jesosy fa maninona ny tsy nahataitra ny Maria
ny fisehoan'le anjely satria ny saromana tamin'ny fanahy Maria azaka présence noho izany tokony le anjely no mipanika fa tsy Maria tsy Maria tiaka ao an'Andriamanitra. Ny fanan'Andriamanitra nanarona ny Maria noho izany nazaka izy ny fisehoan'ny fahazavan'le anjely fa nampipanika ny Maria nahataitra ny Maria sy nampatahotra ny Maria le teny satria le teny reny sofiny tsy nahazatra azy le fiarabana araba ary Maria no asoavina mihoatra no vehivavy rehetra ianao dia taitra izy hoe inona koa ny hevitra izany lina izy ny andray hoe inona ny dikan'izany fa fiarabana tsy mahazatra azy le izy. Dia hitanareo ny olona feno fanahy masina taitra sy lina amin'ny teny attentionné amin'ny parole ny olona rehefa saromana amin'ny fanahy masina fa ny olona rehefa tsy miomana ao amin'ny fanahy na eo ampisoronana azy ny toe-panaraka an'Andriamanitra na tonga le anjely mirana satria disponible le toerana rehefa mendrika le olona ny sehoan'Andriamanitra no andran'Andriamanitra anjely satria izy mivady sady masina natahotra an'Andriamanitra izy mivady ireo. Vakio olova olona matahotra an'Andriamanitra sady tia an'Andriamanitra nanompo an'Andriamanitra tsy nanatsiny teo anatrehan'Andriamanitra dia noho izany le toe-panaraka an'Andriamanitra nanokatra lalana na ahafahan'Andriamanitra naniraka n'le anjely ilaza aminy tonga ny fotoana amalina azy satria ny ilainy io tokantrano miomana io Andriamanitra ny hatramin'ny voalohany tsy manao zavatra izany izy raha tsy mampiomana anao aloha mialoha. Jereo tsara hatrany amin'ny bokon'ny Josoa amin'ny teny izy hoe mitokananareo anatin'ny atelona fa iseho aminareo Andriamanitra anao zava-dehibe eo amin'ny fiainanareo Andriamanitra. Isaky misy programma an'Andriamanitra zany dia tsy maintsy misy fitokanana fa maninona ny misy fitokanana ianao mila miomana ny ahita ny zavatra goavana izay ho ataon'Andriamanitra aminao. Saina Zakaria mpisorona makao anefitra masina isan'andro matetika manana akse manokana makao kanefa feno tahotra rehefa tonga ny fisehoana. Fantatrao ve fa matoa Zakaria makao dia tokony efa niomana izy tahaka ny Moizy sy tahaka ny hafa rehetra hoe izy fahitana fa maninona izy ny natahotra fa maninona ny Maria tsy natahotra. Ny antony dia tsotra le mission sy le zavatra tian'Andriamanitra mpanaovina an'ireo olona anankiroa ireo tsy mitovy zay mahatonga milaza hoe tsy titre le izy fa toe-po. Nety Maria dia nazaky Maria satria vonona izy tamin'le toe-po nananany tamin'le fahadiovany vonona izy andrain'le fifidianam-pahasoavana rehefa nirakofana tamin'ny fanan'Andriamanitra izy tamin'ny fotoana tongavan'i Jesosy Kristy tao aminy dia tsy mampaninona azy mihitsy izay anjely tsy taitra izy nahitan'le anjely ohatra miresaka amin'ny olona tsotro Maria fa le fiarabanana nanaitra amin'ny Maria ka mahavariana dia zao amin'ny fotoana anankiray raha mandinika kely fotsiny Zakaria hoe Moizy anie ka nahita ohatra ny nitany mihoatra fa neny Mosesy mahagaga mihoana amin'Andriamanitra foana izy mandrehan'Andriamanitra foana izy efa nahita anjely ny tarenafo izy dia tao ny feo an'Andriamanitra no mivoaka tao amin'le roy memy fa Mosesy sy nikoropaka be mihitsy be zany tao anatin'le izy satria efa niomana izy dia feno présence Moizy dia ozy azy Mosesy hoe zao ozy izy mbola aneo voninahitra ao indray Andriamanitra zany hoe mbola mitady ny olona zany rehefa tena hoe mahita le dia manana etaety ianao ao anaty hoe mbola aneo mihoatra Andriamanitra mbola miseho mihoatra eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Fa ny Zakaria niseho Gabriel tsy mbola nangataka tamin'Andriamanitra izy fisehoana mihoatra nefa ny lanitra efa manomboka misokatra eo anatrehany dia afaka mbola nangataka mihoatra ohatrany tamin'ny andron'ny Mosesy koa Zakaria fa vokatry ny fahazarana manompo zatra manompo izy dia lasa routine le izy dia tsy vonona izy fa tonga dia nanao an'le sakrifisy amin'le tokony atao fotsiny dia nataon'le fanatitra dia rehefa vita le izy dia andeha hivoaka izy rehefa avy eo dia rapitso indray dia ohatran'izay tsika rehefa tonga eo fanatren'Andriamanitra dia mila manana an'izao fatakaran'izao ao anatintsika manan-java-baovao tia ny sehoana sy atao eo amin'ny fiainanao foan'Andriamanitra tsy miankina amin'izay fomba niandrasantsika valiny avy amin'Andriamanitra ela ny ahatonga n'Andriamanitra tsy hanatanteraka an'le izy amin'ny fotoanany fa manan'antony tsika hitahiry ny toe-panaraka an'Andriamanitra tahaka ny Zakaria mba ahafahantsika misitraka ara-potoana sy zavatra rehetra ilayntsika avy amin'Andriamanitra na inona fa ny soa indrindra koa
mila manina tahaka ny toepony maritsika manany etaeta sy manaiky ho fenona ny fanahy isan'andro azaka ny présence n'Andriamanitra ary indrindraindrindra azaka le teny mpamarinana tsy takatry ny saina eo amin'le dingam-panehoan'Andriamanitra ny heriny mety tena manokana lay izy sady spesial lay izy mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany lay izy fa oataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao le izy za teteny fa vitan'Andriamanitra manao an'izany ary vonin'Andriamanitra natanteraka an'izany alleloia zavatra tsy mampitovy antsika tamin'ny Zakaria dia zao tsy mitovytsika sy Zakaria Zakaria mamaky hevitra anankitelo vao tonga amin'ny hevitra masina indrindra fa tsika indray Andriamanitra nidina avy any amin'ny tontolo mandrakizay nakeo amintsika izy zao zany zavatra mitranga tsika mpisorona sy fanjakam-pisorona hoy sisy Paoly dia zao Zakaria mbola tsy tonga Jesosy fa talohany nahatongavan' Jesosy zao tao amin'ny testamenta taloha Zakaria matoa mbola niditra tao amin'ny hevitra masina indrindra nanao asa fisoronana Zakaria tena no makao amin'ny hevitra masina indrindra mihoana amin'Andriamanitra Zakaria makao amin'Andriamanitra fa amin'izao ny fanjakam-pisoronana tsy mitovy tamin'izany intsony Andriamanitra makao anatintsika tsy mitovy ilay izy ianao zany manatombo lavitra zany hoe tsika zany tsy mila hoe mivavaka mba hahita anjely fa Kristy ao anatintsika tsy mahareteka ao an'Andriamanitra fanantenana ny voninahitra ny antony voninahitra Andriamanitra amin'izao azo antenaina fa tsy hoe irina mba hiseho hita maso fa hiaina ny isan'andro amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ao anaty communion tsy mahareteka ao an'Andriamanitra Andriamanitra rehefa niseho na tamin'ny Mosesy na tany amin'ny testamenta taloha dia ny lamosiny nasehony fa amin'izao vanim-potoana eny antsika izao zay le taona amin'ny fahasoavana dia mifamindram-pon'Andriamanitra no eo amintsika mandrakariva mba ahafahantsika miverina aminy kanefa midika rehefa misitraka famindram-pontsika dia jereo nitsodrano nasain'Andriamanitra nampitondrany any Arona ho any zanak'Israely hampamirapiratra ny tavany aminao any izy ka hamindra fo aminao amen dikan'izay ianao tsy oro présence zany eo amin'ny fiainanao mandrakariva ny tavany amin'ny alalan'izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy nao ny antsika isaina kely ny finoany Abrahama ty zavatra anankiray ty nozaraiko dia amaranako Genesis tonga 5:1 ka hatramin'ny 5:6 dia mahita ny tantaran'i Abrahama tsika nitaraina tamin'Andriamanitra Andriamanitra mpanambe aty halleloia zay lazaiko aminao fiafarana ny zavatra rehetra hoa tsara foana no ny andohany fa tsika mila manana an'izao fantakaran'izao ao anaty amelona ny finoantsika velominy ao anatinao ny finonao ary ty fampahirezany ty androany melohan'ny fiafarana ny ty taony ty azoko antoka fa hiditra tsehatra mihitsy Andriamanitra amelombelona anao alohan'ny fiafaranany taona fantatra mihitsy hoe ay zao zany ny fahamarinana tian'Andriamanitra holazaina amiko mandritra ny ty taona 2023 zay farana tsy oely ty rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny teny Jehova tamin'ny fahitanaka nanao hoe i Abrahama aza matahotra zanao pinganao sy valipiti lehibe indrindra ho anao ary hoy Abrahama Jehova tompo ina ny menao ahy fa izaho mandroso fanterana nefa tsy mananjanaka ary ny tompony ady alelezery avy any Damaskosy ary koa i Abrahama indro za tsy nomenao faramandimby ka indro ny anankiray amin'ny ato antranoko ny andova ahy zany ny fiasan-tsainany ao ary indro ny teny Jehova tonga taminy tsy andovanao zany fa zay terako ihany dia izy no andovanao dia nitondra azy mivoaka teo ivelan'lahy izy ka nanao hoe jereo anie ny lanitra ka isan-kitana raha nisy azy ianao dia hoy izy taminy ho tahaka izany ny taranakao ary nino an Jehova izy ka dia nisainy ho fahamarinana zany jereo anie i Abrahama vao niresahan'Andriamanitra tonga dia nino izy ahoana ary zany no amaritako ny atao hoe finoana ny atao hoe finoana dia ny fisintahany fanantenana sy fatokiana ao anatinao miandry teny latsaka mba hietsika satria raha dinina izy mitaraina ohatrany hoe tsisy finoana mihitsy zany izy ary tsy nanam-panantenana efa ny ato antranoko zao andovanako fananina be deabe efa ho lasa za raha hiteraka zao dia afa ny andova azy za tsy miteraka zao dia afa ny andova azy teo izy Andriamanitra hoe non namaly Andriamanitra ohatra le teny fikasana eto ianao zao miverina avy any dia tonga eto dia mety kivy ianao mandritry ny taona ave ohatran'izao ny zavatra rehetra tsy misy nandeha tsy hita mihitsy ny lalakale tôbilina zao vaky ponetsy ny zavatra rehetra ohatrany hoe laissez aller ohatraohatr' zany ohatra mitabataba be ny ohatra mifanohatra
amin'ny zavatra eritreretin'ny sainao ny zavatra hitany masonao. Inona ny problema ny Abrahama? Problema ny Abrahama tsy problema mpinoana fa problema nalay tanty. Tao anaty tanty izy dia tsy nahita afa-tsy ny fanana ny selezera mpanampiny. Dia izy Andriamanitra mivoay ianao tao. Sokafan'Andriamanitra kokoa ny vision-ny. Ahita ny maha-illimité an'Andriamanitra. Jereo ny kitana dia isao ohatran'ireo ny taranakao. Vao nisokatra ny masony tonga dia le finoana efa tao anatiny. Dia vao ny ten'Andriamanitra tonga dia nisahatra izy hoe zay zany. Ny finoana tsy hoe velona ao anatinao dia ahatonga anao anery amam-bavaka an'Andriamanitra. Aneo izay zavatra nolazainy. Fa ny finoana miteraka fahatokiana ao anatinao, anam-panantenana tsy mety maty le afo. Halleloia! Amin'ny alalan'ny tenin'ny Kristy izay voarainao isan'andro. Ozy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny tonga folo andimy fafito ambin'ny folo. Fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny. Ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Mety ohatranao i Abrahama ary nanao ohatranao io le ray ny mino. Jereo ny zavatra nitranga sy ny fitaraina. Fa voalatsaka ny tenin'Andriamanitra niova ny zavatra rehetra. Afaka venao androany, mbola afaka ny laza na nisy zavatra hitany masonao, na isy porosavolombelona mbola tsy hitany masonao, afaka ny teny venao dia ilaza hoe tena tsy maintsy mbola hiasa Andriamanitra ary ianao ny ataony rehetra izy amin'izay fahatsarana mbola tsy hitany maso eo amin'ny fiainako. Amen. Raha vao velona ao anatinao zay, tsy mampaninona izay mbola tsy hitany masonao, na izay mbola tsy monrenesy ny sofinao akory, na izay mbola tsy niditra tao am-ponizana izy, fa Andriamanitra efa manomana ny tsara lavitra ho anao. Satria ny zavatra tadiavin'Andriamanitra, ny toe-ponao disponible. Halleluia! No teny velona dia mamono feo hafa rehetra ianao. Velona ao anatinao le teny. Noho izany izay feo hafa koatr'le nyrenesinao avy amin'Andriamanitra dia tsy tafalatsaka ao anatin'ny fonao ka tonga anao hanohatra azy. Sanatria na mafy aza ny pression ny zavamisy, mitady ampiteniteny foana anao. Amin'ny asan'ny apôstôly Petera ny laza fa ny jiosy dia nandà lay masina. Teny an'izany izy, nareo no mandà lay masina ozy izy avy amindray. Kanefa hitantsika eo a Petera mihitsy ny nandà an Jesosy tamin'ny fotoana ny samborana an Jesosy. Anany asan'ny apôstôly izy miteny amin'ny Jesosy hoe nareo ny nandà lay masina, nefa talohany nanolorana an Jesosy, izy nandà an Jesosy. Ary fantatsika tsara fa Jesosy ny laza. Ary nasehony mihitsy amin'ny Petera ilay izy, andao ny vakitsika tsara le teny. Dia horaisika eto amin'izay le endriky ny finoana. Ilazako amintsika hoe na mbola mivaralila sy mandà azy Petera ohatra tamin'ny fotoanany. Nataontsika azy hoe monimono ny Abrahama fa mbola tsy tanteraka tao anatin'izay hoe fanantenana an'Andriamanitra ny tao anatiny. Dia zao tsy hoe maty akory ny finoana ao anatiny. Tsy maty le finoana ao anatiny. Ny finoana zany tsy azontsika faritana hoe be menimenina le olona, be tabataba le olona, fa etadama ny finoana. Ao anatinao ao misy zavatra, misy fifikirana amin'Andriamanitra sy fahatokiana tsy mety maty zay, na mafy be aza ny onjany ety ivelany hitany masonao ka mitady topatopa be ny ranomasina eo amin'ny fiainana misy anao, mitady andobo anao. Lioka toko faharoa amby roapolo ny andao jerentsika vetivety ny andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fa efatra amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy ny tompo tamin'ny Petera, ry Simona, indro Satana efa nilofo mitady anao, anareo ho kororoy ny toy ny vary. Dia jereo tsara, nefa za nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalanao. Diny fatelo amin'ny telopolo. Ary izy tamin'ny tompo, vonona anaraka anao na ao an-tranomaizina na ho any fahafatesana azy. Fa hoy Jesosy lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno an'io dia andà intelo ho tsy mahalala ianao. Ary koa izy taminy, raha ny rahako tsy mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kitapom-bola, moa ny zavatra naorinareo fa dia hoe tsy nisy. Eo amin'ny andiny faefatra amin'ny telopolo ilay izy. Inona ny tiany Baiboly ho tenenina? Jereo fa reo tonga dia nitohy mihitsiny a. Petera mbola tsy nandà, Jesosy efa nahita hoe tonga Satana hikororoka ny finoany, ohatry ny akofa. Satana miatake ny finoanao izy, mikororokanao izy, andrava ny finoanao izy. Fa zao tiako ho fantatrao, na mafy be aza ny zavatra ataony devolo mitady anaisotra ny finoanao, tsy hijoro sy fikitra amin'Andriamanitra, dia tsy vavakao io mampijoro anao mbola eto androany arivana inona takatra amin'izay. Fa misy mandoalika eo ankavanany ray mivavaka ao ohatran'izay mivavahany tamin'ny Petera.
mba tsy ho ravana ho levona ny finoanao. Dia andaony atsika iresaka kely ty zavatra anankiray ity. Mahavariana be le izy. Mahavariana be le izy. Taoriana ny tenenan' Jesosy hoe ino Satana ikoroka ny finoa zay ivavaka anao mba tsy ho levona ny finoa, tonga dia nandahan Jesosy Petera. Taoriana io zany Jesosy efa nahita hoe andahazy Petera. Nefa Jesosy nylaza raha mandaha eo amason'ny olonareo dia za kosa andahanareo ao anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Dikan'izay zany olona tokony ho lavo ny Petera raha ny attitude amin'ny Petera. Fa nahavariana Jesosy tsy tonga dia maiky ny tsara andaha amin'ny Petera, fa miala neny Jesosy mandohalika mba tsy hararaka amin'ny finoan'ny Petera. Alleluia. Jesosy efa niteny, fa maninona Jesosy niteny hoe raha mbola tsisy akoho aneno akory dia andaha ianao. Ny asan'ny akoho mianonse fahazavana. Zay mahatonga azy rehefa amin'ny efatra iny ka vao manomboka misy tara-pahazavana kely, mianonse izy hoe ho avy ny andro, ho avy ny mazava. Ao ve tsika? Dia ozy izy tiany Jesosy tenena amin'ny Petera zany ara-panao anatina révélation dia tsotra. Zao niaraka taminao ny mazava fa nilavinao. Fa akoho no ataoko ampitonga sainanao hoe teo aminao ny mazava, fa akoho ny annonce sy atonga ao anatin'ny sainao ampisy révélation ao anatinao hoe tsy maintsy iseho ny mazava. Nalavinara zany Jesosy, tsy maintsy amiratra izy, tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Dia zao voananeny le akoho tonga sain'ny Petera. Tena say, hay tena ty le nytenenina, hay teo amiko mazava. Fa zao hozy Jesosy, tady potika sy ho rava amin'ny finoan'ny Petera. Hozy Jesosy, za hivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Jesosy vo avy niteny an'io nandazy Petera ary nandazy telo. Azoko le izy. Petera nandahan Jesosy kanefa ny finoany tao aminy tsy maty fa voatahiry satria nivavaka ho an'ny Petera Jesosy. Jesosy tsy niteny hoe hivavaka ho anao anome anao sy amelona finoana vaovao ao anatinao. Fa hozy Jesosy tsy ho levona ny finoanao midiky, fa tamin'ny Petera nandahan Jesosy dia efa tao le finoana. Fa tsy levona zany le finoana na nandary Petera na niodina ary Petera, tsy levona le finoana. Tsy hoe nesorina le tao satria rava dia nampidirana finoana vaovao. Fa hozy Jesosy tsy niteny hoe za hivavaka ho anao mba azo finoana vaovao ianao. Non. Fa hozy Jesosy hivavaka mba tsy ho levona le fa ao. Zavatra tena tsy haiko nahazonao le zavatra mitranga. Hitanareo ka zao le izy maninona ianao tratra ny farany taona, ianao ve sira fa tsy nanota mihitsy, tsy zavatra ve indraindray mitranga renao mihitsy ny hoe tena tsy mety zany Andriamanitra nandritry ny taona mba hatsangano hoe tanan'ny olona zay tonga eto na halala hoe nisy taona izy tao anatin'ity taona ity nandahan'Andriamanitra, misy taona izy tena misy zavatra nasain'Andriamanitra nataony fa tsy nataony araka le tokony hanaovana anazy. Misy taona ianao tena renao mihitsy ny hoe olona tokony havelanao eloko fa tsy navelanao eloko, dia elaela kely ianao vao namela eloko, dia aveo indray miaka midina ny tension ny finoanao. Fa tiako milaza aminao fa maninona ianao ny hitako nisy anankiray mivavaka ao anao, nisy anankiray mivavaka ao anao, ary zay anankiray zay tsy nalevona n'le fatao fa tsy hoe ny soloany vaovao akory. Dia nanana finoana velona tao aminy izy. Zany hoe raha diky nanana finoana izy talohany nandavany an' Jesosy, ary tsy niovy ny finoana iny mandra-pahatonga amin'ny fotoana taoriany nandavany an' Jesosy sy nanekeny an' Jesosy indray. Zany hoe iny finoana iny zany tsy hoe novaina fa voatahiry satria Jesosy mivavaka ho anao. Zany hoe miantony iderahantsika an' Jesosy tehiriziny ianao, ary le finoana tsy hoe korava fa le finoana mbola ao ihany. Tadidinao ve hoe tamin'ny Jesosy niteny hoe raha mandahy ao anatrehan'ny olona ianao dia za koa nandahanao anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Dia aveo indray Jesosy niteny hoe za vavaka ho anao indray mba tsy ho levona ny finoanao. Sainy hoe Jesosy mivavaka ho anao na dia ho aza ny fahadisoanao, na hoe raha ny zavatra tsy mety nataonao na nisy fotoana azy ianao impiry midaraboka
dia mbola io Jesosy manarina foana. Tsy levona ilay finoana satria misy miazona. Dia izay mahatonga ny Hebreo milaza Jesosy izy ilay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Izany ny finoana tsy miankina amin'ny hoe mandahy ianao na tsy mandahy. Tsy action no miazona ny finoana. Tsy nataonao tsy mety na mety no miazona ny finoana. Fa vavaka Jesosy no nitahiry ny finoantsika tsy ho levina. Ao anatinao anie izany misy finoana matory fa mila voaka fotsiny. Ary ny fahaveloman'io finoana io, sainy hoe rehefa niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra dia nino izy. Nefa vao eo izy no nitaraina. Tao an-tranolay izy mitabataba be fa vao voaka izy nijery lanitra dia nino be. Dikan'izay manana problema na vision ianao. Zay no antony hitarihan'Andriamanitra anao ahita izay hitany momba anao. Mba hahatonga ny fonao tsy ho raraka fa hifanaraka amin'izay ho an-tsain'Andriamanitra sy izay ho ampon'Andriamanitra momba anao amin'ny mampahary anao azy. Zay mahatsara ny communion. Tsy afakanana an'izany fomba fijery izany ianao raha ohatra ka tsisy Andriamanitra miatika an'ireny karazan'olana faran'izay mahatsiravina mitady hararaka ny finoanao ireny. Saino fa mbola niandry ela anie Abrahama vao tonga ny valiny amin'izay Isaka tadiaviny. Andriamanitra nefa efa jereo ny zavatra mitranga lazain'Andriamanitra. Tsy mbola misy tamingany Isaka akory tonga dia miroso makany amin'ny programa izy. Ary Andriamanitra tia miteny io lanitra io tia manambara ny farany zavatra hatramin'ny voalohany ary tia mizara ny zavatra izay mbola tsy nitranga akory. Zay mihitsy ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Zay ianao zay. Zay ianao zay. Ozy izy. Ozy izy. I Abrahama. Ny 17 ony nokatra amin'ny 18 ny taranakao dia ho andevo any amin'ny tany izay tsy azy. Kanefa ozy izy zao ho ampahorikisy tsaraiko izany firenena izany dia tondra fitahina mahatretrika izy sady toko mahita fity eo mason'izany firenena izany. Ary namen'Andriamanitra mihitsy ny fetrany izy 400 taona ozy. Izany hoe Andriamanitra zany Isaka mbola tsy tonga akory ilay programa efa omeny. Zay mahatonga milaza aminao. Andriamanitra manatena vokatra amin'ny fotoana anasiany voa ao anatinao. Zay mahatonga ny famolavolana sy fanamboarana manandanja tsara lavitra noho ny fotoana isehoany fahavokarana. Azavaiko aminao. Ny volavolaina aloha i Adama. Ny volavolaina i Eva. Vity Adama dia vity Eva. Zay vao nitsodrano'Andriamanitra hoe maharoa farany sy mahabiatsà, manjaka sy manapa. Adama rery tsy nitsofony rano fa vao nisy Eva nitsofony rano. Satria le famelona ao anatin'ilay fanamboarana no atateraka an'ilay tsodrano. Andriamanitra zany tsy miteny aloha raha tsy efa nahavita zavatra ao anatinao izy. Zavatra tsy azoko. Asana misavatra hoe azonao ve? Misavatra azonao ve ilay zavatra tiany Jesosy ho tenenina? Zany hoe Andriamanitra zany efa mikajy mialohan'ny fotoana itenenana hoe zavatra efa misy ny zavatra lazainy. Ny kapasitena finoana ao anatinao tamin'ny nandraisanao an' Jesosy dia finoany Kristy. Misy voa ao. Zay mahatonga n'Andriamanitra tsy matahotra izy rehefa mandefanao ao anaty sedrana ady. Dia ozy izy John, zao ozy izy, ianareo efa naharesy an'io. Vita test ianao zany. Ao anaty famolavolana zany no vita test. Satria ozy izy, lehibe izay ao anatinao no izay zavatra atianao eny ivelany. Arangatsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Dia ndony antsika isaina vity Adama, vity Eva. Dia ozy amin'izay Andriamanitra, mety le izy ka, mety amin'izay le izy. Mety amin'izay le izy, tsofony rano amin'izay izy roa. Dia ozy izy, zao miabiatsanareo, miamaronareo, mampanimponareo. Posy ten'Andriamanitra amin'izay satria nahoana? I Adama rery tsy afaka hiteraka iamaro raha tsisy any Eva. I Eva mitondra atody, i Adama mitondra tsirinaina. Ny semence any amin'ny Adama, fa ny tany mahavokatra ao amin'ny Eva. Noho izany rehefa feno ny fepetra, asofona rano amin'izay. Hitanareo, volavolainy, namboariny, nomaniny aloha vao teneniny. Ianao zany mila misaina fa matoa Andriamanitra zany miteny zavatra aminao. Raha milaza zany izy amin'ny taony ity hoe zao
amin'ny fotoana fahadimampolo taona tsiny dia izy fa mitsorana vaovao mbola tsy hitanao mihitsy isehoko amin'ny alalanao. dia ozy izy io ny amarina anareo ny tonjobily izay efa nasehoko tamin'ny alalan'i Kristy amin'ilay atao hoe vaovao mahafaly sy filazantsara marina. Ataontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Zao ny zavatra hitranga. Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasany. Efa ho le voan'ny finoana hatanteraka an'ilay programa. Efa ho amin'ny adama le voa ahafahany mitondra vokatra amin'ny alalan'ny fisinyeva. Fa zao anefany tsy zavatra afaka handeha rery io satria tsy olona rery no ampiasain'Andriamanitra fa tsika rehetra no ampiasain'Andriamanitra. Zay no mahatonga le hoe ao anatina communion foana ilay izy. Tandidin'i Kristy sy ny fiangonana lasy ny vavy. Ary ny fifandraisan'i Kristy sy ny fiangonana mila mifameno, mila miombona tsara. Dia zay mahatonga an' Jesosy milaza raha mbola tsy feno ny fepetra ao anatina fiombonana dia sarotra ny anatanterahana an'izay zavatra rehetra ilainao raha ohatra ka mbola tsy tanteraka ny fiombonanao mba hapety ny toe-panahinao ao anatin'ny firaisanao amin'Andriamanitra. Dia hozy Jesosy, zao ary aloha, volavolainy ianao iray amiko, amboariny ianao mba hampitoetra ny teniko. Amin'ny fomba ahoana ny tahiko be ianao vo eo amin'ilay salatsalany azy ianao dia amenao fotoana mihoatra ny telefoninao sy ny asa fivelomanao mihoatra noho ny fiainam-panahinao. Misy zavatra ianao no mametra azy fa tsy Andriamanitra. Hitanao tsara mihitsy Jaonina 5:17 fa mahagaga fa tapenanao amin'ny anina mavomavo le izy dia lasa tsy ainanao le izy. Le izy ny tsy fasiahana zany rehetra. Ianao ny nisitraka an'izany raha manaiky ianao. Andana mba misy fotoana mandany fotoana manatsara fiombonana amin'Andriamanitra ho tongotry ny tompo. Teneny Jesosy, rehetra zavatra reto hoe mbola tena tsy mety iainako. Za raha vao mahita zavatra tsy mety ataon'ny hafa dia ingena amintsika ohatry ny hoe lanitra ery satria mba mety tsy nananako le izy. Fa rehefa miseho amin'ilay fanondranako iny koa ny hafa tokony handefotra nefa satria hainao mihitsy miteny amin'ny hafa ianao tokony handefotra, ianao tokony handefotra ahoana. Satria le maharary ianao dia mezan'ny olona fotsiny ianao satria akany point akanisana any an-danitra. Ny fiovanao roviana vao iova ianao. Fa zao ny olona mety ao anatin'ny 10 minitra izy misy fiasatra be. Fa efa tsara firaisana amin'Andriamanitra fa an'Andriamanitra ao anatin'ilay segondra ilay problème. Satria angatao izay tianao na inona fa ho azonao zany. Androany hariva mahafantatrao ve? Tsy ray segondra, tsy ilain'Andriamanitra ray segondra kory ny anovany tantaram-piainanao. Tsy hoe ela be zany faran'ny taona zany vo zavatra hitranga. Fantatsika tsara fa hotronontsika. Misy mpivady zay tonga tany an-trano maly hariva. Tonga zazakely 7 taona izy. Ny sitrapon'Andriamanitra dia mety hijoro vavolombelona izy raha pitso. Mety zazakely 7 taona. Tadidinao ve ity zazy ity pasteur? Dia ahoana? Fahagagana na tonga avy zazy ity. Io vady koa hozy izy ny dokotera hoe tsetsina tanteraka ny trompiny. Bevoka izy ny tarafin'Andriamanitra mandeha mbola tsetsina soma tsara tsy sirika mihitsy ahafahany tsirinaina tonga any. Fa zao izy le dokotera fa ngaila mivavaka. Ny ralahany koa dokotera. Dia natsoa le dokotera ny ralahany tena fahagagana lesy natonga ny vadiny ralahany lahy bevoka. Fa tena tsy possible mihitsy reo zavatra hitanao. Le zazakely netiny tany 7 taona lasy zay natongavan'io zazakely io. Dia zao vao tonga io zazakely io dia hoe diovina le trompy. Dia vao diovina dia zao nataon'izy mivady hoe alao amin'izao fa ny voady zany izy hoe hijoro vavolombelona. Dia tsy mivena nijoro vavolombelona fa hozy izy ny dokotera hoe madio tsara amin'izay dia efa mety. Nandeha 7 taona tsisy zazakely na ray ara. Dia hozy izy miverina tany an-trano izy mivady ny teny pastera. Tsy mahatoky izay fa kay tena tiany Jesosy le mijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra efa nataony. Satria haingiray ianao raha ohatra ka tsy mijoro nefa mety misy hafa te andre le vavolombelonao. Nareo ny be deaibe zavatra nataon'Andriamanitra taminareo e. Fa maro amintsika ny indray menatra dia tsy mamerina voninahitra ny amin'Andriamanitra. Aza saromana ny fahatsara'Andriamanitra ka idinao samy rery
ho anao ao le izy nefa misy hafa toko za mety hoe toroteny zao eto androany manao amen nareo mahafinaritra be le teny fa mifiasana vavolombelona anankiray zay rabomby eny atapindohan'ny satana mahatonga amin'ny fifoazan'le finoana ao anaty hetsika anatenan'andriamanitra hoe raha izany dia possible ankago raha nareo ohatra n'le olona manaraka eto moa izy fa ny États-Unis le ramatoa tratrana cancer dolo any amin'ny taolany ray manontolo dia efa hodidiana ataony rehetrarehetra dia tsy fantatra fotsotsotro zao fa manaraka an'le fotoanantsika izy amin'ny FB dia nandehananao contrôle taitra be le dokotera ohatran'naka izy adao le cancer tato atoato satana mieritreritra fa mafy tantely mangidy eo anatinao ohatrany hoe tsy mikaretina na cellule cancéreuse na virus fa ho taitra izy satria hiditra tsehatra amin'ny alalan'ny teny ny Andriamanitra anao opération dia mety teny dia vono manao ary nakaiza ilay zavatra napetrako teto dia anao amaly hoe efa lany vitsika tsy mahareteaka ao an'Andriamanitra orakoraka mafy be ao an'Andriamanitra halleloia ka Andriamanitra ao amin'ny voan'ny teniny manao zava-mahagaga mba fantatra anao ve rehefa maheno zavatra ohatr' izany ianao velombelona ny fononao velombelona ny fononao satria ianao mahatoky fa mananompo Andriamanitra velona ianao ataovy amainina moa tsika rehetra hoe tsisy olona ao ambany zany sao dia mieritreritra renao io hoe ianao farangisitra indrindra eto ambonin'ny tany lohany ianao fa tsy rambony rehefa ao anatinao Jesosy rehefa feno herin'Andriamanitra ianao tsy miankina amin'izay matoro ny ondam-bato ane Jakoby nahita lanitra misokatra fa tsy toy ny ambony kodoro confort tsy volamena ny liram-pandrinany vo nisokatra ny lanitra fa vato ny ondanany dia nahita lanitra nisokatra izy ka tsy miankina amin'ny zavatra iainany ny fahamboniana tsy vola be tsy arena be no atao hoe olona ambony tsy fahefana mambony olona fa klasina toe-posy toe-tsaina ary fiombona sy communion amin'Andriamanitra rehefa sendra-tsarotra ianao renao mihitsy hoe zany ny olona miavaka fa mialany rehefa misy pression tena renao mihitsy hoe zany ny olona manana ny voninahitr'Andriamanitra fa miatrika zavatra sarotra fa zavatra mahafinaritra mbola tsy nisy fahasarotana eto ambony tany ka tsy isy solution zany Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao alleluia matoantsika mbola tsy tanterakirak'izay tiany hoe afaka nisitraka mivokatra amin'izay rehetra angatantsika aminy dia satria mbola misy tsy tomombana ny famolavolany antsika ara-piombonana araka ny Jaona 5:12 ny andininy fahafito farany Andriamanitra dia efa nanao ny zavatra rehetra ho tomombana araka ny sitrapony melohan'ny fotoana anatanterahany an'izay zavatra tiany rehetra eo amin'ny fiainanao mpandahatra endry izy dia zao rehefa mijery ianao izy manantena izy fisy vokatra ao aminao Andriamanitra koa manantena satria efa vita ny zavatra rehetra tsika mila miditra fa ndray fidirantsika tsy tanteraka dia Andriamanitra niterentsika hivoaka hanantona antsika nefa izy efa ao anatintsika allô enio ty famarinany ty tsisy olona anankiray toka manam-pofinaina natao hoe iraviravin-tanana ka ilaza fa ho afoin'Andriamanitra zany vozizy ny tenin'Andriamanitra betsaka ny liona maty anie teo alohanao ry Elisa ry Jeremia liona maty dolo reny fianao velona nefa ohatry ny amboa ina le amboa ohatrany tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra ohatry ny tena re zany hoe ohatry ny ahoana ary azany fa hozy izy ny tenin'Andriamanitra raha isan'ny velona ianao mbola misy antenaina azakivy fa ny fihafarany raharaha dia tsara lavitra no ny nanomboan'Andriamanitra azy amen natsika tia tanina mafy be ho an'Andriamanitra nitsangana ianao amin'ny toerana misy anao dia androantsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo makasitraka Jesosy makasitraka amin'ny teny fiainana makasitraka amin'ny teny fahamarinana makasitraka amin'ny famangina ao anatin'ny teny fahasoavana anairana anay tsirairay avy faina misy fotoana ary izay lavo na misy fotoana ary izay menjera na misy fotoana ary izay misopotaka na misy fotoana ary izay ohatrany tsy mandeha araky ny tokony ho izy ny zavatra rehetra ohatrany natygodra mipatinina zany tsy mihetsika fa ohatrany manao effort be nefa ohatrany tsy tafavoaka mihitsiny kay ny fononay tsy maty fa raha manana anao zay dia mbola mivavaka ho anay ianao mba tsy ho levona amin'ny fononay izany no mbola mahatonga anay mijoro rehefa mihaino ny teninao dia manam-panantenany indray satria te hetsika ilay finoana sy ilay hery ao anatinay hifankahita amin'ilay programa tianao hitondrana anay
androany Jesosy tsy hamita teny zay tonga eto tsy mahinahinana inon'Andriamanitra sotranao any amin'ny zavatra rehetra sotranao nomenao fo fa nazahazazanao tsanganao dia miainao Andriamanitra rehefa miteny ianao ny teninao ny sarobidy indrindra amiko manitry tena tonga eo an-tongotra ao androany sotrany amin'ny fiafarany ity taony ity fa mividy ny fiainana dia ambony lavitra noho ny zavatra rehetra ireny foko matoa mbola nomenao aina mbola nomenao hery a mbola afaka mijoro ohatr'izao ny fiainako izay tsy raha avy ihany koa dia tao ny fahasoavanao sy ny famindraponao makasitraka amin'ity farany taony ity Jesosy ataovy tonga saina ny tsiray avy miaina ny famarina izany teny izany androany tompo ampahitao voninahitra ao izay amin'ny anaran'i Jesosy amen aza misy miala mahazoto toerana vetivety a no fanaritsika eo an'Andriamanitra sy no filazana foy a dia vavakitsika aorianan'izay indray Alleluia. Sotran'Andriamanitra tsika ny amin'ny afatra ny amin'ny teny a tamin'ity androandroany ity omem-boninahitra ny anarany anao fanatitra ao an'Andriamanitra tsika dia ataovy ao anatiny ny boksiny a izay rehetra vokatry ny fonao ho an'Andriamanitra araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminome amin'ny fifaliana no ankasitrahany mba ho ankasitrahan'Andriamanitra tsika ny programantsika dia efa hainao a rapitso a manana programantsika miaraka amin'i Jesosy a Chrismas mahagaga rapitso a anatsanantsika rehetra izany fotoana izany ary mino fa efa any ny anaranao dia ho avy ianao rapitso amen dia mino fa efa misy plan koa angamba mandeha any a hoe aiza le toerana dia samy manaraka an'izay tsika fa dia miaraka mifalitsika manome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany ary tiana moa mbola mampatsiaro an-tsamy hoe Isan'ora tompo milanao, isa minitra, isa seconda tompo milanao. Ny fony saiko ny fanaiko, maniry mafianao. Tsisy toerana takaloko, neo anilanao. Neo akaikinao ihany tompo no mahatsara itoetrao tsy ananay ay. Isan'andro tompo milanao, isan'ora tompo milanao, isa minitra, isa seconda tompo milanao. Isan'andro tompo milanao, isan'ora tompo milanao, isa minitra, isa seconda tompo milanao. Ny fony saiko ny fanaiko, maniry mafianao. Tsisy toerana takaloko, neo anilanao. Neo akaikinao ihany tompo no mahatsara itoetrao tsy ananay ay. Ny fony saiko ny fanaiko, maniry mafianao. Tsisy toerana takaloko, neo anilanao. Neo akaikinao ihany tompo no mahatsara itoetrao tsy
Jesu milanao, Tumpo milanao, Nifuni saiko nifanaiku, maniri mafianao, Sisi toerana takaluku, neoanilanao, Neo akaikinao iantumpo, numatsarai itoetrao, tiananayai. Oh, nifuni saiko nifanaiku, maniri mafianao, Sisi toerana takaluku, neoanilanao, Neo akaikinao iantumpo, numatsarai itoetrao, tiananayai, itoetrao, tiananayai, itoetrao, tiananayai, itoetrao, tiananayai, itoetrao, tiananayai. Tumpo milanao.